aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tombotsika. Amen. Ny finoana sy ny batisa. Ny finoana sy ny batisa. Zany no lohahevitra diniantsika indray anio. Miainga amin'ity nofinaina ato amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 8:20 ny andininy faha 5 hatramin'ny andininy faha 8 ity. Ny finoana sy ny batisa. Tery-am-panahy ny apôstôly Paoly tory ny filazantsara hatrany amin'ny jentilisa rehefa notoerina sy nolavina ny fitoriny ny filazantsara tamin'ny jiosy. Ny antsoina hoe filazantsara notoriny eto dia niezaka nataon'ny apôstôly Paoly ampiely fa i Jesoa no Kristy. Ny antsoina hoe finoana zany dia ny faneken'ny olona iray fa i Jesoa no Kristy. Ary zany no hitantsika misongadina sy ambara fa fototra nahatonga ny fampibebahana, nahatonga finoana ho an'ny fianakaviana ray manontolo sy ny jentilisa rehetra ary nitarika azy ho any amin'ny fanaovana batisa mihitsy azy. Fototra iorenan'ny batisa zany ny finoana any Jesoa ho Mesia na Kristy. Tsara ho mariantsika nefa fa ambarany andininy faha 8 fa ny finoana izay nisy dia niteraka ny fanaovana batisa ho an'ny ankohonana manontolo. Zany hoe mampahatsiaro antsika fa ny finoana tao amin'ny Abrahama fa izay, ny finoana tao amin'ny Abrahama irery ilay antsoina hoe rain'ny mino no nampidirana ny zanany sy ny taranany hatramin'izay nofidiana vola sy ny mpanompony sy ny ompon-keliny rehetra ho zanaky ny teny fikasana, andova ny teny fikasana Andriamanitra. Tsy nanana safidy loatra ireo mpanompo sy ny taranaky Abrahama fa ny finoany Abrahama no nampiditra azy ho zanaky ny teny fikasana. Eto koa zany dia hitantsika tsara zany fa ny finoany reto olona izay nino an Jesoa ho Kristy ireto jentilisa izay nino an Jesoa ho Kristy ireto no nampidirana ny ankohonany ihany koa ho ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra nanaovana batisa azy zany. Ny batisa raha ekentsika fa fampidirana ny olona iray ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra dia mazava zany fa zay rehetra mino dia manaiky ihany koa mampiditra ny ankohonana na dia mbola kely ary izy ho ao anatin'izany ankohonan'Andriamanitra izany. Fa mifanohatra amin'izany kosa zany ho hitantsika eo amin'ny fiangonana fa raha misy kosa olona ka tsy mino an Jesoa ho Kristy, ataony fiangonana ahoana no hampiditra ny zanany ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra. Zany no ahitantsika indraindray manao hoe ahoana moa misy olona tsy mpandray fanasan'ny tompo na tsy mety hianatra katekomena dia terena fotsiny ny zanany ho atao batisa, na tahaka izany koa misy olona tsy misora-panambadiana dia ny zanany ho ekena fotsiny ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra. Izy tenany aza tsy manaiky andray ny teny fampanantenan'Andriamanitra, ahoana ny ampidirana ny zanany ao anatin'izany. Fa ny marina dia zao, rehefa mino ny olona iray fa Jesoa no Kristy dia afaka mandova ny teny fikasana miaraka amin'ny ihany koa izy mba amin'izay rehetra azy ny ankohonany rehetra zany. Arak'izany ry havako malala, tsy voatery miandro olona lehibe vo azo atao batisa, fa raha mino ny ray aman-dreniny dia ny finoany ny ray aman-dreniny mitondra ny zanany ho amin'ny sakramenta amin'ny batisa, mampiditra ny zanany ho ankohonan'Andriamanitra. Raha tsy mino kosa ny ray aman-dreniny, raha manalavitra ny finoana ny ray aman-dreniny, raha tsy mety mandray ny finoana ny ray aman-dreniny,
dia sarotra ny ampiditra azy izay ho zanany ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra. Ho anao ary havako, tsarovy fa misy dikany lehibe ny finoana izay raisinao, ny finoana nananao fa Jesosy no tompo sy mpamonjy, Jesosy no Kristy izay fototry ny finoana ary fototry ny batisa raha teo ihany koa. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy no ny famonjena vitanao, izay nanaiky hamono izao tontolo izao tamin'ny nandatsahanao ny ainao, nanomezanao ny tenanao ho amin'izao tontolo izao. Ankehitriny izay dia manona avao ny fanoloran-tenanay eto anatrehanao mba ho mpanomponao marina tokoa, na amin'ny teny, na amin'ny fihetsika, na amin'izay ataonay. Entinay ambavaka manokana Jesosy amin'ity andro anio ity, ireo rehetra izay manana hetaheta eo anatrehanao, ireo rehetra mitalao miangavy ny fanampianao azy amin'ny fiainana andavanandro, na amin'ny fiainana tokantranony, amin'ny fiainan'ny ankohonany, amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona aminy. Tompo mijery, tompo miantra. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.